Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy akabalinina no alohananao vaovao makasika ny mety toetry ny andro indray amty anio edy. Ao anatin'izay vaovao makasika ny toetry ny andro zay araky ny sary hitantsika azo avy amin'ny zanabolana dia misy rivo-doza roa ndray any amin'ny ranomasimbe andehanany ndray amin'ny lakan-dranony Mozambique any makasika ny garance no voalohany ato Antsananoho Isato zany dia misy an'ity rivo-doza ity amin'ny ankapobeny aloha ny fisiany dia tsisy fiatraikany mivantana ho an'ny mety toetry ny andro ho an'ny Madagasikara eny fa nanatỳ an-dranomasina ary satria dia mizotra mianatsimo atsinanana izy amin'ny ankapobeny manambana ny nosy Ravavy. Horesantsika manokana kosa ny makasika ny rivo-doza Ondé satria dia ny fisian'ity Ondé ity no tena akasika amin'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny raha telo andro manaraka. Ao anatin'izay ary makasika n'ity rivo-doza ity tahantsika amin'ny sary moa ny tombatombana ho an'ny lalana izorany araky ny hitantsika dia mizotra miadana tanteraka izy mianatsimo miatsinanana somary atsimo atsinanana amin'ny hafainganam-pandeha araky amby 10 kilometatra isan'ora zany hoe miadana dia miadana zany ny fizotrany raha ny rivotra hoetiny ho an'ny tamin'ity anio ity zany hoe tamin'ny manodididina ny tamin'ny efatolakandro teo dia manodididina 9 kilometatra isan'ora matafakatra hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora ny tafiotra manakaiky ny Fohibeny. Raha ny toerana misy azy ho an'ny tamin'izay manodidina ny amin'ny efatolakandro zay aloha dia tany amin'ny 580 kilometatra andrefana somary andrefana tsy mandrefan'ny Toliara no nisy azy. Ao anatin'izay araka izany dia mahazo filazana miloko maitso ho amin'ny rivo-doza zany hoe mety voakasika ny rivotra mafy ny dikan'izay zany ireto faritra manaraka ireto dia ny faritra Androy ny distriktan'ny Toliara voalohany sy faharoa Betoky Atsimo Ampany Amboasary Atsimo ary Taolagnaro. Makasika ny rotsakorana hoetiny ity rivo-doza ato amin'ny lakan-drano Mozambika aty kosa dia raha ho amin'ny tamin'ity anio ity ary mitohy ho an'ny 3 andro manaraka dia mahazo fampitandremana amin'ny lokomena aloha zany ireo Morombe Ifaty ary Manja. Ao anatin'izay ihany koa dia tombanana ho betsaka ny rotsakorana ho an'ny faritra Melaky Menabe Bongolava Itasy Wakazoaby Toliara voalohany sy faharoa Ampany Sakara ary Betoky ho an'ny Rapitso sy ny Zoma ary any ho any amin'ny Zoma any dia mitatra aty atsimo zay ampetsahan'ny rotsakorana izay amin'ny ankapobeny ho an'ny Beloa sy Tsiombe. Makasika ny andrafitra ny toetry ny andro zany araka izany dia azo vahana hatrany aloha zany ny tsokan'ny rivotra avy aty avaratra andrefana zany hoe ny talio vokatry ny fisian'ity Ondé ity zany hoe ny oram-baratra zay toetra ho an'ny faritra maro manerana nosy akoatrany aty amin'ny avaratra atsinanany nosy no saika ho maina amin'ny ankapobeny. Jerentsika amin'ny Tsipria makasika an'izay toetry ny andro izay indray. Ho an'ny Rapitso maraina dia misy orana avokoa aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny Nosy Manontolo Melaky Menabe Atsimo andrefana ny tafiditra kely aty amin'ny Bongolava aty somary mandrahona ny avovoatany manontolo mety hisy erikerekely ny voamaraina maina kosa aty amin'ny afovoany atsinanana sy avaratra atsinanany nosy. Raha ny tolakandro dia tombanana isy oram-baratra mitsitokotoko ny faritra maro manerana nosy akoatrany aty amin'ny Analanjofo sy Ambatsoa sy ny atsinanana Sava ny Ilanatsanana Sofia sy Diana Indy. Makasika ho an'ny tombatombana ho an'ny maripana kosa indray dia amin'ny ankapobeny aloha dia nilatsaka avokoa ny maripana manerana ny nosy fa aty amin'ny afovoany andrefana no misongadina ny filatsahana tafidina hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra zany aty amin'ny faritra Menabe Indy moa ny afovoantany manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 2-30 mihoatra aloha ny morotsiraka atsinanana 17 kosa mafana indrindra any Antsohy ihany raha ho an'ny alakamisy. Tontolo andro ny Zoma dia mbola mitohy izay oram-baratra mitsitokotoko izay amin'ny ankapobeny fa dia saika ho maina kely aloha mandalo ny fahamainana aty amin'ny morotsiraky ny faritra Menabe sy ny faritra Melaky raha ny tombatombana ary aty amin'ny Sava sy Ambatsoa sy ny tendrony avaratry ny nosy. Ny maripana ho an'ny Zoma dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra ho an'ny afovoantany 2-30 mihoatra hatrany ny morotsiraka atsinanana ary dia manodidina 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy Antsohy hatrany mafana indrindra eny amin'ny 30 degré Celsius. Amarantsika toetry ny andro ho an'ny tontolo andro sabotsy dia mbola mitoetra satria dia mbola somary ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika atao atsimo andrefan'ny nosy no misy an'ny Ondé dia mbola mitoetra zany ny oram-baratra aty amin'ny tapany atsimon'ny Nosy Manontolo iny ny afovoantany koa dia mbola misy orana mitsitokotoko ny avaratra andrefan'ny nosy dia mbola misy oram-baratra ary dia aty amin'ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe aloha amin'ny ankapobeny no saika ho maina raha izay sabotsy izay raha ny tombatombana antsika. Ho an'ny makasika ny maripana dia
enina amby roapolo ka hatramin'ny 9 amby roapolo mafana indrindra ho an'ny avoatany 3 amby telopolo ka hatramin'ny 9 amby telopolo ny motsiraka atsinanana 9 amby roapolo ka hatramin'ny 2 amby telopolo ny motsiraka andrefana araka ny tahantsika dia midina aty amin'ny aty mandrefana indray izay fidinan'ny maripana ambony indrindra izay mafana indrindra moa zany dia toamasina 9 amby telopolo degré celsius makasitraka anao indray anaraka zay hatramin'ny farany minasanao moa anaraka ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro hatrany dia amanaraka indray ary veloma tompo